Zoma enina Desambra 2024 faltafaraka amin'andray tonkolasy tomovavy atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ary manasana ho ampanajana sy ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany. Ny afaka ny fidinana ifotony nataony mpikatrika antsika Madagasikara androany no tarihin'ny Flo Ravalomanana marika voatety avokoa ireo elakelan-trano rehetra tao Andotam-penaka voalohany, faharoa ary fahatelo ao anatin'ny boriboritany voalohany. Nijerena ireo marary ny vahoaka sy nitondrana vahaolana ho azy ireo. Tsy maintsy averina amin'ny asiny teo aloha Andotam-penaka ka hiverina amin'ny mahafitaratra azy amin'ny fampandrosoana eny ifotony. Laram-pamehana ho an'ny kandida Ravalomanana Tojo larana faefatra raha teo izany fanadihadiana. Tsy maintsy miainga eny ifotony fampandrosoana ny tanàna. Tsy natao ambany zavatra ireo faritra iva ao anatin'ny boriboritany voalohany, fanomena fanantenana fa tsy maintsy hiova amin'ny lafim-piainana maro. Nijery ny zava-misy teny ifotony tany anaty elakelan-trano samihafa ny Flo Ravalomanana marika androany ary hitondra vahaolana amin'ireo marary ny vahoaka. Ny ainga teto Andotam-penaka ny ny azo anankasina. Mijery antsika mitondra ny fahoriantsika mijery ihany koa ny zavatra tsy mety rehetra nanita izay fotoana izay. Amin'izao fotoana dia mahazo matoky isika fa hiova ny tanàna ho tsara ny fitantanana ary ho hitantsika ny fiadanana satria tamin'ny andro nitondrany dada tanàna Antananarivo dia niaina Antananarivo nitondrany firenena ihany koa dia tena nandroso ny tanàna mamy matoky antsika hidady fa tsy adala izy akory natondra ny zanany Tojo Ravalomanana izay ho be ny tanàna Antananarivo mba hanovana Antananarivo. Allo satu majalah kafe kilan naru. Iya pak sarain lewul ben. Wajibnya dia saya membuat apa lagi? Membuat apa lagi? Membuat apa Amin'izao fotoana izao dia moro ny fony malahelo izy mandalo eto amintsika manolotra ny zanany Tojo Ravalomanana izy ao vidintsika amin'ny 11 novambra amin'ny 11 desambra ho be tanàna Antananarivo hitondra fampandrosoana indray ary hitondra fampandrosoana atao Andotam-penaka noho izany manentana antsika rehetra atsika eto Andotam-penaka tonga eto amintsika dada Ravalomanana izy tena ny festa tonga eto Ravalomanana amin'izao fotoana izao dia manentana antsika Utuna Marufidi, Amnos, Sandra Lavol, Anuga Vita e Miracatra, Saluda Tojo Ravalomanana. Tsy maintsy jerevantsika no avindreo zao dia izay mahatonga hoe tsy maintsy za mihitsy nidina ty malala azy ina nazo anam-pino fa tena amboaritsika ty varadozika ty zay Andotam-penaka fa zao aloha fidy io Tojo niny amin'ny tanànareo iny fidy izy amin'le 11 décembre amin'ny larobio avy zao le zany
voasikajy ho isan'ireo faritra miaina anaty loto sy dibo-drano indrindra rehefa fotoam-pahavaratra ny ety an-toerana lasibatry ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa tsy lazaina intsony ny olana rapototra avitrasa kanefa tena iankina ny sosialim-bahoaka misy ny vahaolana ary maika ny fanarenana hoy ny filora valmanana tsy anaty fampielezan-kevitra fotsiny ihany izany fa tena ho tanterahana ary atao lahara mpameana mihitsy tena faly tonga ty aminareo fa tena namboatra anty ho amboary ty varadozika pitatafy anino andotam-pianako ty zay fa zao aloha fidio aloha tojo amin'ny le 11 décembre ho avy zao amin'ny larobia ho avy zao ne zany e tsy mila mangatakandro larobia ho avy zao ditanareo na hoe asa maika zao a tsy eto izy satria reo maso ivoro tsy maintsy nampalalana an'ity ordonnance zalahy ty de mbola meona amindreo izy hoe inona zavatra mitranga marina de hoe nasindra lan'ity ordonnance mitatra lavitra tsy mety mifarany a tsara mpahafantarina an'izao tontolo zao de any izy zao niaraka tamin'ny teo fa nakaty aloha namonjy anareo aty azonareo ve zany e noho izany aza gagy nareo raha ohatra ka hoe tsy eo izy fa idada vitany dada afa ihany dada afa ihany dada de zany zao eto ijerenareo eto tena varina ao amarina fa zao aloha na varina raha fidio izy amin'ny larobia am'izao fotoana izao dia otsany fony mahita an'ity tanànatsika ty maloto mahita ty tanànatsika ty lasa zaro zao sisy nefa piloty andohatam-pianaka faharoto amin'izany fotoana izany izy tena ny tonga eto amintsika mijery zany fahoritsika izany mampanatenatsika izy fa hitora fanovana hitora fanatsarana ary ampandrosona taminarivo renivohitra ampandrosona pelaela zay tsy nandalo de jereo ke ty izy ho amboaritsika vely ty matatry reo ry vaoka nakasina marina mba malahelo nakasina mihitsy zao fe niainana azonao ve zany ka zao a eno tsara ara fa o magneno dolo zany nareo zao izy amin'ny alarobia ho avy zao a fidina itojo raha valomanana le zanako lahy zany zay ho fidina izy a ho ben'ny tanàna mitondra laharana numéro 4 azonareo ve oly akasina totam-pianaka na de makatera ny olona matahotra ony oza hoe za ho any ary andeha tokotra fa tsy andeha tomobile de tonga ty aminareo a zao andeha tokotra tsy azonao le tatezana ary azafady dadane ve tsy andeha tatezana gaga de andao arao ditanareo eto zao fa ny atongavako aty aloha zany zao de hoe ilaza aminareo fidio tojo a larana fa efatra amin'ny alarobia ho avy zao zay no fiditsika amin'ny alarobia ho avy zao farany desambra misaraka roa reo kanalindreo zany misaraka anakiroa ny ray a andanany rano madio ambolenina vary ny ray a andanany rano maloto zao izy mitambatra de tsy vita mitambatra efa avy ny orana mity any atrano izy marina ve zany tsy maintsy ampatsivonareo tsara nefa tsy maintsy vita io anisy priorité mihitsy io raha volana eo todiona atao voalohany
azonao ve zany e za ve mbola tsy mahazo toeka ihany zange gaganareo rembony ry jerenareo fotsiny de zay ny ataontsika aloha aleo aloha atomboka le asa jerevana ary tsy hoe jerevana fotsiny fa ho hitanareo fomba fiasa Amitsika vetivety président koa manatonatsika mba hanatona igny ana tena mampalahelo be nakaty akasina misiny a mandota penakatoa ijery zava-misy maro be de be nitako fa fantatro koa neo fahatanterana dao ny fanatsarana azy fa izao aloha manaraka tsara le fikoratsika fa apiko anareo ina tokony azo anapika anareo lafa ndretra mihitsy azonao ve zany de zao fafidino tota amy larobia amy larobia ao zao le numéro 4 efa fantatrareo tsara mbola tsy matsy izy zao fa mbola misy fivorina taony miaraka mbola avy anivelany reo manazava tsara ty le ordonnance nitarina lavity zay resaka amizay zany zao manazava tsara zao manjody azonareo tsy maintsy arovana zany mivato e ary ampahafantarina zao tontolo zao a fa tsy rariny mihitsy a ty fiviany ty karakara iniseny de zay ny tonga ny hoe tsara mampafantatra ny olona rehetra mampafantatra ny avenivelany de zay matseo ao za zao nakaty atsika trao amizay fizaliana sy mahazo anareo ho farana atsika mihitsy ty tsy rariny mihitsy zavatra mahazo anareo ty tena toerana tsy mendriky saza voaka malagasy ty nefa ribenja conseiller teto mipetraka losa tsy mety tsy maintsy amboariny ty ary ataoko zay priorité mihitsy ty de zao milaza amiko nio leto hoe zay atya tsy mba manana bassin zay atya tsy mba manana bloc sanitaire zay zay le de tavinareo de loka e pasiako miteny natao mihitsy zay tokavako taty androany tomobile any ambady ty fa nandeha tokony raha ty jera zao elakelatra zao aty akasiny de zao resahako aminareo zavatra tsy maintsy atao aingana de aingana tya fa momba fahasalamana sy ny ankizy indrindrindrindra amindreo le lalatra kely andananireo fa zao aloha e alohana anompoantsika ny asa fidio tojo ty izy ty fidio tojo ravaly manana mitondra larana fa efatra mba atao voalohany amin'ny retsaretsa misy ty eto manko ny filesy tsy manana zany bloc sanitaire zany zay WC public manary maloto amseho daholo ny avako za ao anatiny manary maloto amza mba mangataka zay mba msio WC public eto président mba ho anay tsy mamenatra ana miteny azava zava-misy zany tsy manana WC public zay fa manary maloto noho nenina noho le famarony tanana betibety a dia lasa tsy manana WC nolo lasa manary maloto amseho dia tsy manana bassin afangatahako zay président enareo ve zany ho anananareo zany rehefa hoe tsisy dika mihitsy manao an'izany tsy misy satria vetivety kely a dia anao an'izay hevitra zay a tonga de ho jerevanay akaiky zay zao aloha fidio to zao amin'ny faraiky ambe folo ny volana desambra ho avy zao de rehefa avy eo aho hitanareo amizay hoe ay tena zany marina le izy tongotra nanaraka niny morona tantatra iny hitano fahoritsika hitano ny fijalitsika mampanateratsika izy fa rehefa tonga amy lalaky tanàna lalakely tozy ravalomanina zanany a iomba vetivety ary iomba tsy hitatsika fa isy gouvernementel vaovao isy WC public isy marary ny mponina ity antoerana antaona maro
tsy misy mpijery ka samy miany tenany ny tsirairay voatery miaritra tsy fidiny izay zava-misy iainana miandrandra fanovana goavana ireo mponina ka fanentanana ho azy ireo ny fijoroany ravalomanana tojo raha ny mponina kasina sy androtam-piainaka zany ohatra hoe eo amin'ny resaka lakan-drano sy ny tsy fandriam-pahalemana aloha dia tena côte zéro aloha ty aminay samy miaro ny ao an-tranony satria raha voavy ny orana dia mitaitaina satria tonga dia voavy kely angamba hoe 5 minitra tsy maharitra 5 minitra azy tonga dia miakatra ny rano ambaravarana dia fivoahan-drano moa tsisy moa fa tonga moa dia miakatra moa dia manary amin'ny seony zany zany mba angatahana ilay fanovana zany amin'ny tele fividianana hoe zay mahavita an'ilay manadio ny canal iny dia hoe zany hoe tsy fantako hoe iza zany tokony teny hitondreo zany fa ohatra ny anay androtam-piainaka 3 zany aloha numéro 4 zay zany no hitanay hoe hanova ny mponina iny ety aminay tsy sahaza ary tsy mendrika ny mponina ny zava-misy hoe ny fanamafisany filoha ravalomanana ka mitaky tetikasa sy vina maika isan'ireo laharam-pahamehana ho an'ny kandida ravalomanana tojo izany ka tsy maintsy tanterahana mila ny rehetra mandeha mifidy anefa izany ary hiaro ny safidim-bahoaka marina fa tsy afaka ny tômôbila ny lalana dia ny heveriny sasa fa tsy ho afaka fa tena tia hita ny fiainanareo satria olombelona loatra nareo ihany fa tsy saza ny olona akasina miaina n'izany toerana zany mihitsy ho averina mihitsy ny asinareo aty akasina zay ny asa maha olombelona ny olombelona zay hiezaka mihitsy aho anao priorité an'ity ka zao tongava mifidy amin'ny alarobia ho avy zao amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra tsy manaiky ampitahorin'ny olona dia arovana tsara ny vato entanina daoly ny olona tonga aza matahotra zany hoe misy an'izany reo fa anjaranay miaro azy any ambony any fa nenareo manentana ny olona tonga hifidy maro miaro vato amin'ny ariva voafidy tondra azy any CRV anay ny ambony tsy ohatry zao mihitsy ny fiainan'ny mponina tetỳ akasina 15 taona lasa sa efa naina zavatra ohatry zao nareo taloha mbola tsy ohatry zao ny fiainana taloha fa matoa mepotika ny fiainantsika matoa mepotika ny fiainana ety ary na WC ara tsy misy tsony dia misy tompon'andraikitra zany tompon'andraikitra voalohany amin'izany dia ny mpitondra ka fotoana ahafahana manova mpitondra amin'ny alarobia ho avy zao amin'ny 11 desambra dia aza misalasala mandeha mifidy ny candidat tojo ravalomanana efa nidina tety ny filomarika ravalomanana efa be ny tanàna tamin'ny fotoanandro ary anisan'ny tena renivohitra sangany taty Afrika zany Antananarivo zany tamin'ny fotoana nitondrany be ny tanàna marika ravalomanana fotoana fohina tongavany teo amin'ny fitondrana dia efa niova ny tanànantsika noho izany manana ny candidatsika tojo ravalomanana tsy ambakan'izany fa eo dada mbola afaka manolo-tsaina azy eo tsika rehetra ary mametoko fa amboaritsika tsara ny tanàna ka noho izany aza dino amin'ny faraika ambin'ny folo desambra ho avy zao candidat tojo ravalomanana laharana faefatra ny fidinina ny fandehananao mifidy dia fanapahan-kevitra elanao amin'izao fahasahiranana izao ny fiarovanao ny safidy dia fanapahan-kevitra anangananao ny fahamarinana eto amin'ny firenena noho izany dia manainga atsika rehetra raha tiatsika no afaka ao anatin'izao fahoriana sy fijaliantsika izao tongava mifidy faraka ambin'ny folo ny volana desambra ary aroviny safiditsika tokana ihany ny laharana firy numéro atsika firy numéro soda tompoko tonga saina ny mponina andotam-penaka tsy anaiky lembenana sy ho voavidy vola fa tena hijoro ho amin'ny fanovana tena izy raha ny fanazavana ireo teny rehetra teny nanome toky azy ireo ny filoha ravalomanana fa tsy maintsy tratra ny tanjona rehefa miara-miasa sy miray hina ny rehetra manodidina izay vaovaon'ny fifidianana izay lisy mpifidianana roa no ampiasaina mandritra ny fifidianana be ny tanàna amin'ny alarobia ho avy zao eo ny lisitra no faranana ny 12 fa eo ihany koa ny lisitra vaovao taoriny nanomezana ordonnance olona 7 sy 704 alina no nangataka ordonnance manerana nosy azony niditra ao anaty lisy mpifidianana ato amin'ny faritany no Antananarivo ny maro anisa amin'ireo tafakatra hatrany amin'ny 7 sy 704 alina no nahazo ordonnance raha ny taremarika navoakan'ny Vomiera Malotena misana ny fifidianana androany ireo sefokotany no nangataka nitondra faobe ireo antota taratasy ireo olona maniry aka izany ordonnance amin'ny fokotany misy azy ireo izany raha ny fanazavany Germaine Mejanary Taizina Olo-pirenena 7 sy 7 sy 7 no nahazo ordonnance
ka tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana manerana any Madagasikara. 707 sy 407 alina ireo nangataka izany teny anivon'ny tribonaly, fa ireo 770 sy 724 sy 9 alina ireo no neken'ny tribonaly araka ny antotanisa navoaka ny voamera maleo tena misana ny fifidianana. Mbola tsy mivoaka mazava ny fitombony isan'ny mpifidy na ho an'Antananarivo renivohitra na ho an'Atsimondrano sy Avaradrano, fa ny mazava dia ny faritany n'Antananarivo no tena nahitana fitombona goavana satria 770 sy 10,000 sy 4 alina no isan'ireo nampidirina ao anatin'ny lisam-pifidianana amin'ny alalan'ny ordonnance. Raha manokana ny resaka ordonnance, tokony andeha tsy tokatokana ny fangatahany, kanefa nangataka ny itondrana ny lisitra mitambatra azahoana ny ordonnance ireo sefokotany raha ny fanazavany seny. Ireo sefokotany no nangataka ny itondrana ny lisitra mitambatra amin'ny alalan'ny ordonnance io, ka nahatonga ny olona iray itondra dossier maro mangataka ordonnance. 770 alina ny olona tonga teo amin'ny démembrement CNI, zany hoe teo amin'ny sede au niveau district nangataka attestation de non inscription na hoe fanamarinana fa tsy misoratra ao anatin'ny lisitra mpifidy ilay olona, satria ny fangatana ordonnance dia natao ho an'ny olona tsy tafiditra tao anatin'ny lista izay nampiasaina tamin'ny législative farany teo. Rehefa tonga eo anivon'ny CD ireo olona ireo dia mariny sede zany hoe tsy ao anaty lista tokoa ve ireo olona amin'ny alalan'ny bardedonné ao anivon'ny chefside. Tsy hamarina ihany koa aty amin'ny CNI Foide hoe tsy anatin'ny lista manerana Madagasikara ve le olona. Rehefa voamarina fa tsy anatin'ny lista le olona dia amoahany sede attestation de non inscription, ka izay natratra nio 770 alina io. Rehefa mahazo ny attestation de non inscription avy amin'ny sede ilay olona dia makany amin'ny tribunal mangataka ny ordonnance satria ny ordonnance no mamoaka ny tribunal no mamoaka ny ordonnance. Ka 770 sy 724 sy 9 alina amin'ireo 770 sy 724 alina ireo zany no nahazo valina ordonnance avy any amin'ny tribunal. Tsy isy fikitiana intsony ny lisam-pifidianana izay nofaranana ny 500 lasa teo, ka nampiasaina nandritra ny fifidianana solom-bavambahoaka sy mbola ho ampiasaina amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Atokana kosa ny lisitra ireo nampidirina tamin'ny alalan'ny ordonnance. Satria ny ordonnance dia tsy natao hifidianana fa natao hisoratana ao anatin'ny lisitra mifidy. Ny lista ny olona ao amin'ny fokotaniny. Izany hoe tsy ny olona tsirairay amin'ny fokotaniny zany no nandeha anatin'ny sede, fa ny sefokotany nangataka TMCNI itondra ny lista ny olona zay adidiana amin'ny fokotaniny. Noho ny antony maro samihafa io, ohatra hoe noho ny halavirana indrindrandrindra. Misy olona mipetraka any lavitra zany izay hoe tsy manatsiny ireo olona ireo, tsy manana moyen zany akariny aty amin'ny sede aty amin'ny district angataka izay attestation zay. Na hoe ireo olona ohatra ny eto Antananarivo misy ireo avatsika miasa tsy afaka hamonjy an'izany sede zany misy izy no miasa andreketany dia tsy afaka hanao an'izay demande zay izy, dia ny sefokotany zany nangataka an'izay. Raha ny lalàna dia manana 20 andro ny olom-pirenena anamarinana ny anarany anatin'ny lisam-pifidianana mialohany amaranana tanteraka ny lisam-pifidianana. Raha ny zava-misy aloha hatreto dia tsy voahaja ny lalàna momba izany. Raha tsy ahivina dia nosokafany seny ny lisam-pifidianana azahoany ireo olom-pirenena tsy voasoratra isoratra anatin'ny lisam-pifidianana. Tokony nofaranana tamin'ny 17 ny volana novambra lasa teo izany, kanefa dia nitarina hatramin'ny 4 ny volana desambra indray. Ny 9 desambra ho avy izao, izany hoe 3 andro mialoha ny androm-pifidianana no mety avy tany famaranana tanteraka ny lisam-pifidianana vaovao ho an'ireo olom-pirenena nahazo ny ordonnance. Lisam-pifidianana roa arak'izany no ampiasaina mandritra ny fifidianana amin'ny 12 desambra, dia ny lisam-pifidianana nofaranana ny 15 Mey nampiasaina tamin'ny fifidianana solom-bavambahoaka sy ny lisam-pifidianan'ireo nahazo ordonnance. Miverina amin'ny vahoaka ny fahefana hifidy izay olona heveriny fa mendrika hitantana ny tanànany amin'ny alalan'ny fifidianana ben'ny tanàna iara-iasa aminy. Kion-dalana tsy azo idivirana io ary antoka ny ho avy rehetra ka tsy tokony atao atsirambony. Ny fahatongavan'ny maro mifidy ihany koa no antoka ahafahana miady amin'ny osoka sy kajikajy maloto. Tsy mijanona eo anefa afa tsy maintsy arovana ny safidy ivoany tena famarinana iantohana fitoniana sy fandriampahalemana maharitra fanadihadiana. Antaonany maro
tsy nahita mangirana ny mponina ny Tananarivo fa miaina anaty fahampitehana tanteraka vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy tsy fahafantarana ny tena laharam-pameana ho an'ny vahoaka. Tompon'andraikitra feno amin'ny zava-misy ny mpitantana ny tanàna. Tsy vita ny sehoseho sy vavabe ny fampandrosoana fa mila olona manana viana, azo tanterahana, anafahana ny mponina anaty fangiry firiana sy antsana lalina. Kion-dalana ity fifidianana ity, ahafahana misafidy ireo olona heverina fa tena hitondra fampandrosoana marina. Miantefany amin'ny kandida laharana faha-efatra ny safidiny maro no ny antony maro samihafa raha tsy laza fa tsy ny traikefa sy ny lalam-piaina nefa ny diaviny. Tena razako aloha zany dia fifidianana madio sy mangarahara tsisy ny alabato fa ninina ola zaina dia tanjona samy mety tsy mitovy fa samy manana tanjona fa azoko antoka fa numéro efatra angamba mahatonga antsika ho any amin'ny tsaratsara kokoa raha indrindra Antananarivo ny resaka. Mitetikasany anankiray dia eo koa anankiray ny fahitako hoe fona fomba fiteny tena marina le tsy mahavita azy le laharana le teo aloha dia hitako hoe maharesy lahatsaka koa le laharana feo zany afaka mitondra avo kokoa ana Antananarivo. Sy mivoaka moa milasa babany avokoa fa ny traikefa zany no hitsarana kandida hoe taiza ny lalana ny diaviny, ny parcours ny diaviny, iza mamola volana azy, zany mila jerevina zany fa tsy milaza manambolana manome zavatra natao hoe kandida mendrika fa ny kandida manana vina sy fampandrosoana maro toerana. Vahoaka moa zany atao Antananarivo amin'izao fotoana izao zany dia ny olona mahavamy problème ny andavanandro aloha satria raha tsika mahita moa amin'izao fotoana izao fahasimbana Antananarivo tao anatin'izay enitaona zay nolazaina fa rehefa mitovy mpitondra fanjakana sy mibe ny tanàna dia mandroso ny tanàna. Taratra nefa zao voapirofo fa tsy nandroso Antananarivo, potika Antananarivo, mifako tsy voaroka, ny tatatra tsentsina, ny tanàna mikorotana, mpivarotra mikorotana, ny arabe simba, circulation zany tena bousculé Antananarivo amin'izao fotoana zao ka mila olona manana drafitra matipaika zany afaka anarina izay zavatra izay. Tsy misy afa-tsy ny fandehanana mifidy ihany no antoka voalohany isy ny fanovana eto amin'ny renivohitra Madagasikara. Mila olom-pirenena tompon'andraikitra fa tsy miravoravo tanana izany ka ho tonga maro andatsabato anoherana ihany koa ireo endrika fanodinana safidim-bahoaka sy kajikajy politika maloto. Tsy vitan'izany fa mila mijoro ny rehetra hiaro ny latsabato ka hanara-maso ireo antanatohatra samihafa ivoany tena safidim-bahoaka marina. Ezaka aloha zany raha osanazy zao dia anisan'ny ezaka tanteraka amin'ny rehefa tonga amin'ny fotoanan'ny fanaovana latsabato dia rehefa le amin'ny hariva le mandefa ny sambato zany dia ezaka anara-maso arak'izay tsatsa. Raha hoe atao ary manaraka tsery Mahamasina dia anaraka tsery Mahamasina zay enena fametsahana azy eny mba ahafahana mahita reto koa le vato azo teny amin'ilay toerana. Satria zoanao no mifidy dia tongava ary mangataka antsika zany mba hiaro ny safiditsika hijoro hatramin'ny farany. Volona daholo zany tsika rehetrarehetra amin'ny fitaovana sy izay zavatra rehetra ahafahana miaro indrindra ny jiro ary anaraka hatramin'ny farany ny toerana rehetra izay hitondrana voaka-pifidianana mba tsisy hanodikodina safidinao. Miantso azy zany indrindra ny tanora mijorotsika fa empialantanantsika no avitsika maritra ny 5 taona manaraka ho an'ny avitsika fa raha androantsika mamositra an'io dia tadidy fa nitaranaktsika zany tsy manana fanantenana tsony raha mbola izao raha fitondrana zao mbola mahazo fanjakana eto. Ny andrasanay zany dia ny anehoan'ny vahoaka kalalana ny heviny aloha dia safidim-bahoaka mba tena hivoaka amin'ny fahamarinana. Eo zany ny antsonay ny sampana rehetra izay mikarakara an'ilay fifidianana indrindra seny mba tena anao mangarahara tokoa ary tena nitanteraka mihitsy hoe tena mahaleo tena izy fa tsy voabaiko na voatsindry mba hisiny safidim-bahoaka zany satria miankina aminazy no hisiny fitoliana sy ny filaminana satria Antananarivo dia taratry Madagasikara. Araka izany, mila ny rehetra mandray andraikitra ny fiatrehana ny raharaham-pirenena indrindra ny fifidianana hiaingany ny fampandrosoana eny fotony. Tsy hanaiky lembenana sy ho voavidy vola amin'ireo karazana pimaso sy kolikoly ara-pifidianana fa kosa hifantoka amin'ny hoaviny rehetra. Raha tsy ny olom-pirenena no anam-piniavana voalohany anovan'ny zava-misy eto Antananarivo izao dia ho sarotra amin'ny isin'ny fiovana eto. Tokony tsy hanaiky ho rebirebena amin'ny fampandriana adrisa sy fizarazarana zavatra intsony olom-pirenena fa tena ametraka fanovana marina amin'ny alalan'ny fifidianana izay ataony 12 Desambra izao ho ny filohany antoko Maheva Ratafaresaka tamin'ny Germaine Menjanary sy Taizena. Anjarany mponina eto Antananarivo no mandinika ny zava-misy sy iainana eto an-drenivohitra. Tena mandroso tokoa ve ny tanàna raha toka be ny tanàna mitovy loko amin'ny fitondrana no mitondra sany mifanohitra amin'izany no zava-misy hoy ny filohan'ny antoko Maheva.
tsy tokony anaikorebirebena amin'njavatra sy vola atao amin'izao izay tsy ahatonga 5 taona amin'izao io ny ponina Antananarivo fa ifantoka tanteraka amin'ny fanovanana fiainany amin'ny fifidianana ka tsy labary andany fotoana intsony atsoatsy nefa dia eto dia mampatsiahy antsika fa miaraka mpitondra ny bentanana teo aloha dia aizy Tananarivo amin'izao fotoana izao aizy Tananarivo amin'izao fotoana izao zavatra teboka vitsivitsy ny resahako embouteillage ny fako ny tsena ny parking resaka assainissement VRD rehetrarehetra io tsy misy netony zany ataontsika hoe politika ka za dia miantso sahady mba manana tompoko ny zany ataontsika hoe fahendrena fa zany olona tsy manana fahendrena zany tsy misy mihitsy zany ataontsika hoe fanolorana ny programme sy fandaminana entina anarenana antifirenena ty ho anareo rehetrarehetra zay ilatsaka dia mampahery anareo fa tsy moramora miandry anareo indrindra eto Antananarivo kolokolo-pifidianana ny zavatra mitranga fizaran-javatra izao etsero io hoy hatrany ity mpanao politika ity raha tena madio fo ny mpitondra fanjakana dia tsy tokony ao anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana izao no anaovana ireny hoy ihany ny fanamafisana manodidina izay vaovao izay andry isanteraka krizy teto Madagasikara hatramin'izay ny fifidianana tsy mahay makalesa ireo mpitondra eto amintsika hoy ny filohany Antoko Maheva Androany anjaran'ny vahoaka no mampijoro ny marina hoy ny fanamafisana horantsika ary ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tahiriny mampanay ny mety isina korodana amin'izao fifidianana izao miariary amin'izao fampelezan-kevitra izao izany ny lisy-pifidianana no fosotra voalohany amin'izany saingy mahagaga dia misy olona tompona andraikitra tsy mahay makaleso na maloana ireo trangany seho teto amin'ny firenena hatramin'izay eo amin'ny resaka fifidianana mila manova ny fomba fanao ara-politika ny mpanao politika malagasy raha tena tetondra fampandrosoana marina eto amin'ny firenena hoy ny Antoko Maheva Androany ary efa tazana sahady hitatagatra ankehitriny pré-campagne mandritra ny campagne dia hita ny tsy fetezana amin'izany atao hoe zavatra rehetra atao zany manoloana ny fifidianana raisiko voalohany le makasika ny lalàna eto zany dia misarika atsika sahady indrindra ny eo amin'ny HCC sy ny CENI zany izay ataontsika hoe tompona andraikitra amin'ny famoahana ny valim-pifidianana mba miangavy ny HCC tompoko satria ny HCC dia hitatagatra foana hatramin'izay hoe mandray ireo le fitarainana mandray ireo lay requête falazaina fa tsy mitombony so dia mba misy fomba fijery vaovao mihitsy sa le taratasy tonga eo aminareo ihany ve fa le zavatra pratika le tena iainan'ireo candidat eny anivon'ny campagne na mandritra ny fifidianana na aoriana fifidianana tsy mba hita ve reny tompoko satria manjary lasa androm-panjakana tsy azo hitarainana na tsy azo ametrahana andraikitra tsy azo ametrahana koa fitokisana ny HCC amin'izay fotoana zay ary zay zavatra zay ny tena zavatra mampalahelo eto amin'ny tany sy ny firenena ny CENI atao hoe manana andraikitra goavana ihany koa satria izy ny ataontsika hoe rafitra ngeda be anankiray mahaleo tena hono mahaleo tena araky ny ilazana azy fa za ohatra mahita hoe tsy mahaleo tena zany tompoko satria raha ny zavatra rehetrarehetra mihodina amin'izany CENI zany dia ataoko hoe mbola miankin-doha amina zavatra maromaro raha tsy resaka ara-bola sy ny resaka ara-pitaovana eo amin'ny fanjakana sy ny any ivelany CENI ny tsy fatomomboana ny lisy-pifidianana manana andraikitra mba hipetrahany fahamarinana amin'ny fifidianana ny olo-pirenena ny fametrahany vahoaka ola ara-pahameana ny fahefana eo am-pelatanany no ampijoro izany fahamarinana izany raha ny fanazavana ianao le tompona andraikitra ny politika mihitsy manodina amin'ny fomba fijerin'ny vahoaka amin'izany filalaovana politika zany ka any ka lasa mahazatra lasa kolotsaina zany hoe kolotsaina fanaovana politika eto Madagasikara tsy izay tompoko ny tena izy zay no mahatonga ana hoe aza atakalo aza amidy ny fanahy ny vatonareo ary nareo koa candidat aza mividy ary aza atakalo ny fanahy na ny vaton'ny vahoaka tsy nandrotsaka candidat ny Antoko Maheva amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna izao raha ny fanazavana hatrany
Lafomba hafa tanteraka kosa indray iverina hitrandraka fasy mainty ny orinasa basy toliara rehefa niato nandritra ny 5 taona raha ny fanazavana nataon'izy ireo androany. Tsy fifankahaza hokevitra no nahatonga ny olana antranga raha ny fanazavana ka nahatonga ny fampiatona ny fitrandrahana. Afaka 3 taona nefa avao afaka hanondrana ny vokatra fasy mainty ny orinasa n'ireo dingana maro izay mbola ho arahiny. Tato vaovao ny Germaine Menjanary Taiznia. Ny ravina ny olana ka hanomboka amin'izay ny fitrandrahana fasy mainty izay ataon'ny orinasa basy toliara ao toliara faharoa raha ny fanazavana. Tsy fampiny fanazavana amin'izay mety ho voakatsoka hoentin'ity orinasa ity ao atsimo no tena niteraka ny olana ka nahatonga ny fandroritana teo amin'ireo mponina izay voakasiky ny fitrandrahana raha ny fanazavana ihany. Nankatoavin'ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia 17 ny volana novambra lasa teo moa ny fiverenana ny fitrandrahana fasy mainty ataon'ny basy toliara amin'ny velaran-tany mirefy 7,000 hektara. Saingy ambarantale generaly n'ity orinasa ity fa 4,000 hektara ihany no hitrandrahana. Fokotany misa telo no voakasika an'ireo toeram-pitrandrahana saingy tsisy fandravana trano sy fandravana ny alan'ny Mikeya izay mampiteraka resabe raha ny fanazavana atrany. Zavatra nampiahiain'olo hoe ho afaka miasa ve ny mpanjono ny lakanay ve andalo amban'io andalo amin'io orarana ve zahay tsy afaka hiasa tsony tsia ny fampiresaka tamin'ireo koa zahay dia nanapa-kevitra fa ny design an'io zavatra io dia natao ahafahan'ny lakana mandalo ao ambany na miaraka amin'ny lay be ala afo be iny ary dia afaka mandalo ary tsy anelingelina ny asa ataon'ny mpanjono andavanandro. Fa ity tetika asa tia dia tsy mahakasika ny plage ny Mangily akory fa 12 kilometra any anaty tany ary tsy misy na trano iray ary voakasika ao anatin'ity faritra hitrandrahana. 7,000 hektara ny permis minier izay nomeny fanjakana anay 4,000 hektara amin'io ihany no hitrandrahana. Ny antony dia satria mba tsy kitihana ala sasany fa zay faritra zay tsy misy ala firintsony no voatrandraka. Tamin'ny nahazona ny permis environnemental dia mizaraina tany amin'ny commune ny boky nandraikitra rehetrarehetra fa io moa araky ny zava-misy dia tsy hita le izy rehefa aveo fa zay vonona foana nanome ato aminay koa afaka maka tsy mandalo allée de baobab na baobab 30,000 pieds na ohatran'izany ny tetikasa. Any amin'ny faritra hafa any angambo zany any anaty ala any tsy maintsy misy baobab fa zay koa manana programme environnemental zay hamerenana ny teo aloha raha ohatra ka tsy ao amin'ilay fitrandrahana. Tanjon'ny orinasa nitondrana vokatra mivaingana ho an'ny toerana izay voakasiky ny fitrandrahana toy ny foto-drafitr'asa sy ny fijerena manokana sosialim-bahoaka amin'ny alalan'ny fanomezana asa ho hiatrany ny fanamafisana. Na soa zavatra ihany koa ny fijerentenenan'ny vahoaka hoe reto ane mampiahiahy anay ireto ane zavatra tokony hojerenareo zao dia mahafaty na misy fiatraikatra amin'ny fahasalamanay na misy fiatraikatra ny fiatraikany nojerenay tsirairay avy reny ary zany mahatonga anay amin'izao phase manaraka aorina ny ty levé de suspension ty zao hoe tsy maintsy anao zay mise à jour an'ilay étude d'impact raha tsy hiteny fotsiny hoe ny monazita dia tsy tao anatiny ny eritreretina tamin'izany ary tsy anatin'ny eritreretilay izy satria ninina satria voalohany eo amin'ny resaka tsena resaka reny faharoa ihany koa hoe io mampiahiahin'ny olona dia tsy maintsy manao mise à jour zany zay nireny lafiny sasatsasany. Etsy ankilany nefa dia nanamafy ny mazavany teo anivon'ny orinasa fa mbola tsy mandeha ny fanonerana ho an'ireo olona izay voakasika teo aloha rehetra saingy efa mampandaminana izany izy ireo amin'izao. Tsara moa ny manamarika fa ny orinasa toliara saints no nivadika ho basy toliara amin'izao fotoana io. Andrasana arak'izany ny fivoarany ity vaovao ity. Ny farana androany etsikady amin'ny kolikoly amin'ny fanondranana tsy ara-dalàna ny arena Voajanahary eto Madagasikara.
tanjona nandritra ny telo taona nanatanterana ny hetsika ny ampiainana ny trangana kolokolo miatraika amin'ny arena voajanahary eto an-toerana. Nojerena ihany koa ireo kolokolo matetipitranga amin'ny fanondranana na fandripahana ireo arena voajanahary ary indrindra ireo paikady entina iadiana amin'izany. Ny telo taona naovana ny hetsika no tapitra fa niady amin'ny kolokolo mbola mitohy hatrany. Fanery Andrianarivo ny ari-tanjona mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao. Anisan'ny firenena ahitana trangana kolikoly ambony indrindra i Madagasikara eo amin'ny fanondranana tsokosoko ireo arena voajanahary. Vokany, ringana ireo zava-mananaina tsy fahita raha tsy eto amintsika. Ny fanondranana tsokosoko ny sokatra ny tena matetipitranga eto an-toerana. Sokatra 104 mahery no naondrana tsara dalàna teo anelanelany taona 2024 ka hatramin'ny 2022 raha ny antotanisa navoaka ny teo anivon'ny trafika. Ampianana ireo tranga ireo no nametrahana paikady ny fotony azona mitoroka avy hatrany ireo trangana kolokolo mampiaya. Io tsy voatery hoe hitan'ny polisy daholo hitan'ny gendarme daholo hitan'ny ministera daholo ny olona manao trafika dia manoloana an'izany indrindra no anetsehana an'ireo mpisehatra eny fotony eny hoe mametraka tsika réseau ana dénonciateur eny anivon'ny fokontany eny anivon'ny commune hoe vao mahenoheno hoe misy olona manangona sokatrany dia tonga dia mihetsika daholo ny mpiara-miombina antoka rehetra. Anisan'ny olana sedraina treto sakana amin'ny ady amin'ny kolokolo ny fahasarotana eo amin'ny fanenjehana ireo mpanao kolokolo avo lenta no ny resaka entimanana sy fahafahamanao izay tsy ampy na tsy misy azona manenjika ireo mpanao kolokolo. Anisan'ny ataontsika hoe olana foana moa zany ny ara-bola satria araky ny fiteny moa hoe ny vola ny ozatry ny fiainana ary ny ataontsika hoe déplacement sy ny logistika rehetra makasika an'ireny mission ireny dia somary mavesabesatra dia anisan'ny fanambo mipetraka foana zany ary vahaolana efa andalam-pijerevana moa hoe ahoana ny fametrahana mécanisme ahafahana tena hoe miantoka ny famatsim-bola n'ireny mission isan-karazany ireny. Mpisehatra maro moa no nivondrona nandritra ity hetsika ady amin'ny kolikoly amin'ny fanondranana tsara dalàna ny arena ara-boajanahary ity nandritra ny 3 taona nisian'ny hetsika. Ny teo anivon'ny polisy pirenena, ny sampandrara maro miady amin'ny kolikoly toy ny Bianco, ny Samifine sy ny Transparency International. Iverenantsika ny vaovaon'ny fifidianana ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Rehefa avy ny tety ny fokontany Ankasina dia nitotany amin'ny distrika Ambohidratrimo ny fanohana ireo kandida hirotsaka ho ben'ny tanàna izay nataony filompanorona ny antokontsika Madagasikara androany. Niarahana tamin'ny sekretera jeneraly antoko sy ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Mamirabenirina. Kandida ho ben'ny tanàna 3 mianadahy izay hirotsaka ho vidiana amin'ny ampany amin'ny komina anatin'ny distrika Ambohidratrimo. Sitraka Ratovina Mitso, Mateo Princy. Tsoka mozika, hafaliana, ireo no nitsenan'ny filompanorana ny antokontsika Madagasikara sy ny sekretera ny antoko ary ny solombavam-bahoaka Mamirabenirina androany rehefa tonga nanohana ireo kandida nirotsaka ho ben'ny tanàna ato amin'ny distrika Ambohidratrimo. Ny kandidana Pangabe, Ralny Volanta, laharana fahatelo no nanombohana izany. Nifantoka tamin'ny fanentanana ny olom-pirenena tany an-toerana hifidy ny kandidaty ny asa natao. Dia izao i vola ny kandidatsika eto. Izay mihitsy, izy ny kandidatsika eto. Ary hita fa nareo manohana azy daholo ny ankamaroan'ny olona eto an-tanàna. Tia azy ny olona eto an-tanàna. Dia ho ampiko arak'izay tena azo anampiana azy rehetra izy. Mahavita azy fa matahotra nareo. Mahavita azy io. Fa izao aloha tsy maintsy tokony reo amin'ny laribia fa naraka tsara hoe tokony reo amin'ny laribia mandrotsaka vato vao maraina fa anjaranareo aty koa nefa miaro ny vato za tena fa lany izy fa le miaro ny vato sisy nataorana tamin'ny maraina zay efa nandeha nitety an'izany fokontany Ankasina ray manontolo zany dia mbola tonga aty zay amin'izao aty inona moa ny tombontsoan'ny président andehanany aty tsy izy tena ny kandida tsy izana ny latsaka aty fa ny fitiavana nareo vahoaka aty ny antony antondihany aty aminareo aty ary fitiavana tsy hanan-dratsy satria fantatry dada ny fitiavanareo azy hitanay zany eraky ny lalana teo ary dada koa tia anareo
ary zany ny antonina ny lorany ty candidat madame vola ty io efa nisafidiana tao anatin'ny maro ary raha ohatra ka misy olona akaiky ny président zany afaka iara-iasa akaiky eto amin'ity ampangabe ty dia madame vola zany noho izany aza misalasala tsononareo mifidiny numéro 3 madame vola ary izy rery any ny candidat ananany président fahatokisana ary natolotry ny atoko timma eto amin'ity commune ampangabe ty raha fijery dia efa lany satria aty amin'ny commune ambany vohatra be aty jereny amaron'ny olona fa ny arovantsika dia ny alabato sisa dia mila miezaka sika miaro safiditsika ny fanapahan-kevitra raisinareo mifandrotsahanareo vato amin'ny alarobia dia marika ny tianareo fialana amin'izao fahasahirana an'izao ny fandehananareo mivoaka ny trano miaro safidy dia marika ny fampijoroana ny fahamarinana eto amin'ny firenena sy eto amin'ny commune misy anareo ka dia manentana zany na dia eo ara ny fahasarotana ny eo ny amafy ny fiainana zava-dehibe ny andro amin'ny alarobia ho avy zao faraky ambe folo volana desambra tongava daholo mandeha mifidy mifahatongavantsika maro mifidy no antoka andresena ny alabato dia manentana antsika rehetra tongava mifidy amin'ny madame vola raha arana fahatelo eto amin'ny commune ampangabe ny resakitsika ny amin'ny hoe fomba fitantanana ny omby ndesantsika zany ny fahasarotana filambaniny ny amin'ny fananana omby izay harena ho an'ny malagasy kanefa natao ampotrina malagasy ihany koa ny resakitsika ny amin'ny didiko fe lehibe iainany eto amin'ity commune ampangabe ity ka mahatonga ny fahaverezan'ny zotsika eo amin'ny fananana tany nitarainanareo zany zavatra misy eto ampangabe zany sy ny didiko fe lehibe ny didy jatona ny tsindry isan-karazany izay niainana teto amin'ity commune ity tao anatin'ny taona maro tonga ary zao fotoana efa nandresitsika ho iateto tamin'ny solombavam-bahoaka mila ny madame vola ny antoko tim mila ny madame vola ny député tim iara-iasa aminy anatanterahana nireny zavatra fampiresantsika rehetra reny tongava mifidy amin'ny faraky amby folo volana desambra etany ny isa-tokantrano etany ny fianakaviana etany ny isa-piangonana etany ny mpiray asa rehetrarehetra any handray anjara amin'ny fifidianana ho tonga ifidy amin'ny raiky amby folo desambra ary fidio madame vola fidio ny larana fahatelo atolotry ny atokotiko madagasikara sy ireo mpanolontsaina izay miaraka aminy samy mailo ianareo ho any amin'ny fokotany rehetra any fokotany efatra amby folo any samy mailo raha tonga any aminareo alohan'ny alatsinainy ireny matériel de vote reny dia lazahoaingany izahay fa any amin'ny commune sasany nisy efa nizara dia ny fahazona vaovao ara-potoana nahafahana nisakana ny fitohizana zany ka nanangonana indray zany hoe ireo ao amin'ny CED izay nisolondry zareo aterisetra ny filohany no manome mibaiko dia rehefa tratratsika le izy dia izy andray nanome baiko amerina azy matoa izy nandray andraikitra amerina an'le izy nisy tsy nety zany zavatra nataony zay lela zay président hoe mila mailo sika mila miaro ny vatotsika mila miaro ny fifidianana mila miaro ny safiditsika nandritra izany ihany koa no nitondran'ny kandidata ny antoerana ny teny fisaorana amin'izao fahatongavan'ny Front National na Tokotim sy ireo mpiaradia amin'ny izao dia faly izahay vahoaka nampangabe dada mandray anao faly na dia ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ary izahay dia mitsiky ary velom-panantenana tanteraka indray mahita anao mamangy anay aty manaraka izany isaorana ny atoko tiako Madagasikara nanome any tenako ny namoa nivazana azy teo ny fitokisana mba hitondra ny fanevan'ny atoko tiako Madagasikara mandritra izao ty fidianana be ny tanàna izao isaorana ny atoko tiako Madagasikara manaraka izany mitodika amintsika vahoaka nampangabe manokana efa nandany ny député tsika tamin'ny fifidianana député teo nandany ny député tiako Madagasikara ka ifidy be ny tanàna indray tsika aoka tsy ataontsika latsa-danjan'izany ny fifidianana be ny tanàna
ka mba handany tiako Madagasikara indray tsika amin'izao fifidianana be ny tanàna izao. Manentana atsika handatsaka ny tiako Madagasikara, hifidy ny tiako Madagasikara, ary manantena atsika fa hifidy ny tiako Madagasikara isika, fa io ihany no lalatokana hivoahantsika amin'izao fahasahiranana izao. Ny farana tamin'ny ragasy moa ny fitsidihana nataon'ny Filo Nasionaly. Ambotro Manjaka kosa no nanohizana andihy ny candidat Jaona Andrianarivo mitondra laharana fahaenina ny candidat Tim eto. Nandritra izany ihany koa no nanolorana ny vinanasany tamin'ireo vahoaka n'Ambotro Manjaka. Izaho mitsy tonga aty aminareo amin'ity arivarivan'ny Azomaty. Ilaza aminareo zao afatra zao ary afatra tsy matsironana tsara. Izy ho zao no fidio ny candidat tsika ho betana n'Antananarivo dia tsy izy zany fa ijonona hoe. Zay ijonona ka nga misy akoana zay dia ijonona ihany fa tsy ijonona hafa misy eo. Magnano ianareo e. Ijonona ny candidat official napetraka dadata ty. Tena ilaina ny afantaranareo hoe zao programme anazy iarahana aminy. Allo zavatra tsika iaraka aminy fidio ho betana n'Ambotro Manjaka John Andrianarivo. Zay John Andrianarivo fidio John ho betana eto anareo eto Ambotro Manjaka. Izy ihany sao dia misy mampifangaro. Izy ihany natondra ny timiny. Ty zany le atao hoe bonne gouvernance hoy izy. Fahaizana amin'ny tatana. Zay voalohany ny fitatanana mahomby, zay ny atao fitatanana mahomby. Faharoa ny fitaterana. Aty aminareo be dia be fitaterana atao be le fitaterana. Manaraka fandripahalemana. Fandripahalemana. Manaraka ny fambolena. Nareo ty tatsaha. Dia zao tena fivelomanareo ty tatsaha ianareo fambolena sy ny fiompiana. Reo zany ny anankiray ho arovanireo amin'ny alala fandripahalemana. Fa zavatra tiako amafisina ato tsy maintsy atao ato any hoe fampianarana ny ankizy ny fanabeazana ny olom-pirenena. Tsy maintsy atao zay. Satria raha tsara ho fanarany olona ka tsy tsisy fanabeazana, tsy mahalala ny fomba tokony aleo izy tsy mety. Io zany fampianarana sy ny fanabeazana. Tena fitiavan'ny président an'ity Ambotro Manjaka ty nandefasana ny jolona taty hoe ijolona ny candidat eto. Satria eny daholo ny zavatra nisy ny enanareo commune teto nandritra ny fitantanana teo aloha. Noho izany dia nanapa-kevitra hoe ijolona indray no ampitondraina ny candidat ny Tim eto. Miaraka amina vahoaka n'Ambotro Manjaka ray manontolo zahay miaraka aminao ho voninahitry ny atoko ary tsy maintsy mandresy ny tiako Madagasikara eto Ambotro Manjaka. Ko dia mino sy manateny zahay fa ifampitantantsika président amin'ny fampandrosoana ny tanàna Ambotro Manjaka sy Madagasikara manontolo. Ny farana teto amin'ny commune Antehiroka Ambohimiadana kosa ny fitsidihana natao androany ary tamin'izany no nanentanana trano ireo vahoaka mba hifidy ny candidat ao an-toerana Vonjirary Nisa laharana fahafito. Fidio ary Vonjibe numéro 7 amin'ny alarobia 11 décembre ho avy zao. Azova zany tena mandeha tsara mihitsy ny campagne-nareo. Félicitation mahainareo sady mirahina be zay tena nanahitra indrindra. Atrary amin'ilay lalan-dratsy iny nareny andray miarana tonga traty tena mirahina be daholo nareo na micro rao aby be be. Dia zao amin'ny alarobia tande madinareo mifidy azy laharana fafiry ary izy fahafito. Raha fifidianana madio ny atao tsy isy fanontaniana zany fa dia lany Vonjibe eto amin'ity commune ity. Fa zao nefa misy ihany le karazana alabato isan-karazana dia izay ny tsy maintsy hiomananareo tsara
satria be dia be zao ny olona tsy ao anaty lisym-pifidianana terena ho ampidirinao fotsiny mba hampandaniana candidat zareo noho izany tsika rehetrarehetra zay ao anaty lisym-pifidianana tsika zay ara-dalàna tongava daholo mifidy fa rehefa tonga mifidy daholo nareo tsisy atahoran'izany ny alabato zay a dia ny faharoa manaraka izany dia zao amin'ny alina ihany koa dia ambesana tsara ny vato satria amin'iny amin'ny alina iny a ny fanovanan'le PV sy ny karazany dia mila matotra tsara zany ny délégué de vote rehetrarehetra mila maharaka tsara ny procédure rehetrarehetra ny processus rehetra mba ahafahana mahazo vokatra tena vokatra madio no azo eo dia firaisan-kinanareo rehetra ihany ny ahafahana misoroka ny alabato efa voalaza teo daholo azy tokony iomanana hitandremana mahakasika fifidianana fa ny zavatra fahatsiahiako dia zao maro isika namana ety amin'ity fokotany morondavy ity a dia zao no any an-tanako hoe tonga dia isika ihany no mandray ny inisiativa atsangano ny komity miaro ny safidina antehiroka atsangano ny komity miaro ny safidim-bahoaka satria 5 taona antsika ho avy a no iankinan'io maro ireo namana ao anatin'ny rafitsy ny tim tsy voatery ny tim mairery any satria nahoana maro ihany koa ny namako ety an-tanàna ambo miadana angeka tanànako e morondava angeny misy ay e karavazo mitovy any ve dia hita rano e faly isika vonjy be irery a no be ny tanàna avy eto amorondava kandida ho be ny tanàna afaka mametraka sy mampivoatra ny tanàna misy azy no ilain'ny vahoaka indrindra fa ny kandida mahainy marary ny vahoaka vaovao amin'ny distrika Nambory Atrimo ihany mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny kominy Mahitsy sy ny manodidina ankehitriny omby halatra misavalo anotra tehaka tao Antohibe Ambohidy Atrimo atao ny fanarahana ataon'ireo mponina tany antoerana isany voatontona ho tompon'antoka amin'ity halatr'omby ity ny olona akaiky ny ben'ny tanàna teo aloha izay kandida ankehitriny ao Ambohidy Atrimo tato vaovao ny Faniry Andrianarivo ny artanjona Ratseivina ny alakamisy lasa teo manodidina ny tamin'iray ora maraina no very ny omby miisa 2 tao Ankerambe komina Mahitsy nanao ny fanarahana alohan'ny trango io ny fokon'olona tany antoerana ka hita tao Antohibe Ambohidy Atrimo nandritra izany ireo omby 2 very tao Ankerambe ka efa voavony sy voarasa ny iray tamin'izany tratehaka tao ihany koa ny omby halatra miisa 3 very tany Ambohimavelona Mahitsy ny alatsinainy 2 Desambra lasa teo niaraka tamin'ny omby 3 hafa izay voamarina fa halatra ihany koa omby halatra miisa 9 arak'izany izao tratra izao hatreto araka ny fanadiadiana olona 3 no voaroiroy amin'ity halatr'omby ao Ambohidy Atrimo ity ka isan'izany ny iray ny ben'ny tanàna teo aloha sady kandida irotsaka amin'ity fifidianana ity sy ny zodany ity farany raha ny fanazavan'ireo mponina ny antoerana tsy voalohany izao trangana halatr'omby izao fa efa matety mpitranga ao Ambohidy Atrimo fa ny teliny izao no voaroiroy amin'ny halatr'omby ireto fianakaviana mpitondra ireto no izao tratehaka izao indray no mafisin'ireo mponina tany antoerana ihany koa fa midy atsinjaran'ireo omby halatra ireo ary efa manana tsena amin'izany ireto voaroiroy ireto raha ny vaovao dia ny ampiray ny olona voaroiroy ka tratra namony ireo omby tao Maibahoaka 3 zany zao ireo olona voaroiroy voatany ao Mahitsy no ity raharaha halatr'omby ity araka ny fanadiadiana Any Toamasina kosa indray amin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao manao fitetezana isapokotany ny délégué ao Mahavelona 10 point Toamasina faharoa milaza fa tsy maintsy hividianany mpiasa mpanjakana antoerana ny kandidat tolotry ny antoko miaradia amin'ny fitondrana ka ireo sefokotany tsy manaiky izany dia nisorona avy hatrany manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra ireo kandidat antoerana manoloana ity tranga maneritery ny safidim-bahoaka ity faratsika ny fanadady terena ifidy ny kandidat tolotry ny antoko miaradia amin'ireo mpitondra ireo mpiasa mpanjakana sy mpiasa madinika ao Mahavelona 10 point Tomasina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny 12 Desambra ho avy io ny délégué any antoerana no manatanteraka izao famiretana izao ka ireo sefim-pokotany mandany hevitra izy ireo dia nesorona avy hatrany fokotany maromaro avy amin'ity komina ity arak'izany no efa nesorona nandritra izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao natsovy ny délégué amin'ny téléphone zegny zay toy zay sy maritaigny miaraka karaha maritaigny natsovy ny talôlo izy maritaigny sy loatra nanatsonany zegny izy
tsika zay moa milazainy fa hoe miaraka amijona zay moa zay moa zay nagnantsoviny anazy zay no amza izy a délégué amizay hoe anareo zegny anareo karaha miaraka amijona zegny vaovao tonga aminaty zay midoko fabakany maritegna raha zay le tsy raha be juste zay tonga aketo de maritegna voniniany nagnano koregny raha hita aminahy nantsoviny koa za koa de mbola karaha nigny koa de famakany koa zegny raha de ino ma rô izy maritegna hevitra atsika amy raha ty de mifandiniky zay sy maritegna hoe raha zegny rô ataony izy ty indao tsika andeha aminanjy any dao mihitsy atsika andeha aminanjy agny hoe agnotany hoe ino mariny moa raha tianareo tombavina amin'ity de ningatagna zay rola tamy talata nenty tamy ro taminazy tao tamy délégué tao de ka ino izy tianareo tena fa de mety fitsapitanahy fa zay moa zegny fa misy zao matonga taminao hoe misy olona zay zao fa tsy miasa le olona andimany hoe miasa kanefa ndraiky mandeha tsy ndraiky zay voasakatsako mandeha izy voasakatsako tsy azonao mihitsy hoe ino mariny moa lay tegna atianareo atao aminay zay mikoragna taminazy maloana zao tranga izao verevitra ireo mponina amin'ny commune Toamasina faharoa ny amin'ny hoavy ny tanànan'izy ireo olom-panjakana neverina fa ho modely sy anampy ny olom-pirenena anaja ny safidiny indray no mitondra ny vahoaka ny amin'ny lalandiso ankehitriny etsy andaniny miriarea ary sa manambara-pabe masy mihitsy ny kandida miaradia amin'ny fanjakana ny antoerana fa na olona telo monja aza no mifidy azy de mazava hatrany ny fandreseny raha ny fanadiadiny tsy honohony intsony arak'izany fa hita miariary ny alabato any antoerana amin'izao fotoana izao tsara marina moa fa misy ny tetika asa fananganana Miami 2 any Full Point ankehitriny mety ampisy olana amin'ny fanatanterahany tetika asa io anefa ny fahalaniny ny kandida hafa tsy miaradia amin'ny fanjakana mety ho antony izao fanerena izao 700 ireo mponina ao mahavelona mantsy de mivelona amin'ny fanjonoana sy ny fandratoana trondro avokoa ka hanimba ny fiveloman'izy ireo ny tetika asa izay ho tanterahiny manao antsoava arak'izany ireo kandida mpifanandrana amin'ny kandida Irmary any antoerana ny jerena akaiky izao zava-misy izao ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara amelana malalaka ireo mponina ao antoerana aneo ny safidy malalaka amin'ny fifidianana be ny tanàna ho avy io farany amin'ny maresaka avy any ivelany mandalo krizy ara-toekarena mbola tsy niainana ankamaroany tanora ganiana ankehitriny latsaka ambany dia ambany lanjan'ny sanda amin'ny vola ganiana raha mita amin'ireo vola ampiasaina amin'ny faritra afrikana iny fanadiadina demokrasia isan'ny azo alay tahaka ny amin'ny faritra afrika ndrefa ny Ghana amin'izao akatoko ny fifidianana izay ho tanterana ny sabotsy izao anefa dia manahy ireo olom-pirenena ireo tanora ary indrindra fa ireo zandry indrindra ny amin'ny toekarena mila mpitondra mahay mamaha fototry ny olana misy ao aminy ganiana eo ohatra ny tsy fananana asa ny fidanga ny vidim-piainana fienany ny lanjam-bola ganiana mpitondra afaka hitondra fanovana sy manana vinana asa no tena ilaina isan'ny vola kely lanja indrindra amin'ny faritra iny CID ganiana mandalo krizy ara-toekarena mbola tsy niainana ankamaroany tanora Ghana ankehitriny tamin'ny volana Novambra dia nahatratra 320 ny fisondro ny vidim-piainana nandritra ny 3 volana misesy raisina ho fanapa-kevitra amin'ny voka-pifidianana ho avy izany raha voalaza ny tia manam-pahaizana ity maro tanora Ghana kanefa tanora tsy anasa hany ka lasa vesatra ho an'ny toekarena izy ireo ny fifidianana no anita fa vahaolana mahana ireo krizy ara-toekarena izao hoy ireo mponina sy ny tanora miezaka mitady ny fomba anentanana ny tanora ifidy ametraka ny vina sy tanjona ny NPP sy ny NDC na dia samy manana fomba fijeriny aza raha jerena ny antoko politika roa dia samy manaiky sy vonana ny amin'ny fandoavana ny ampahambetsaka tamin'ny trosa taona 2024 raha tsy ahivina dia valo sy 20 tapitrisa ireo ganiana andrasana ifidy rampitso ka kandida 20 no isafidianana izay ho filoham-pirenena ary 70 kosa ireo parlemanta atreo ny fiarana tonoklasy tongvavy fiankasana fiainanao nanaraka ny antsy-pirim-bavao hatramin'ny farany tena koa metraka ny mandra-pitafindray velona tompoko